tontolon'ny fandriampahalemana indray kosa nitondra ny fomba fijery ny makasika ny fivoaran'ny fandriampahalemana ny atsimo Madagasikara ny praiministra Kolo Roger akoatra izay nasiny teny ihany koa ny fandriampahalemana any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ny momba ny Securite tany atsimo tany ambovombe tany amboasary resaka amizareo nananatra zareo nampiseho hoe fa tsy azo ekena ny tsy miditra amin'ny filaminana ka noho zany tsapan'zareo zany fa tsy eo amin'ny tombontsoany zareo ny anakorontana vera zareo ary miasa tsara ny zandana ka nahitantsika ve ny valitsoa nafinaritra mahakasika sécurité urbaine tonga hoe tsy zavatra rehetra ne tsy vita anatiny andro hoe efa mandeha izy io famille efa mandeha fa ngamba mbola tsy dia hitanareo loatra fa efa mandeha ny any ambanivohitra dia andeha koa ny an-drenivohitra.